Kilasy tompoko vavy, asa ratsa-pana hoe tena tsara ny tompo. Nanome tombonandro antsika izy ary manana hafatra lehibe ampitaina amintsika ihany koa. Isan'ilay fitenenana manao hoe tonga tsy miarahaba na manotezitra, kanefa izay dia tena faly tokoa. Koa mafisina tompoko kilasy tompoko vavy ny arahaba izay efa nitanterahana ireo namana hatramin'ny ankeo maraina. Eny ary manaiky an' Jesosy ao an-tokantrano, izay ny lohateny fampizarantsika ho amin'ny anio. Asa ianao raha ohatra ka mba mahazo sary an-tsaina hoe lehilahy malaza anankiray ao an-tanàna, taleny banky, fantatry ny olona rehetra, no indro fa mihazakazaka ary dia mihanika tamboho, mipetraka eo ambony izany tamboho izany. Anao inona ka izy? Hijery hazakazaka bisikileta. Mety mampome anao ny toe-javatra. Taleny banky, mihanika tamboho, hijery hazakazaka bisikileta. Tahaka an'izany ihany koa ity toe-javatra izay ho resahana amintsika anio ity. Tantara efa mahazatra antsika, kanefa mbola hamafisina ihany. Isaky ny mamaky an'io tantara io sika dia mahazo lesona hatrany. Tamin'izay fotoana izay tonga amin'ny tanàna antsoina hoe Jeriko Jesosy, narahany vahoaka maromaro. Ary fantatsika moa fa rehefa misy vahoaka manarak'izay dia misy tabataba miaraka aminy, misy ataontsika hoe mety tia tongotra mamindra satria vahoaka betsaka eo. Tamin'izay no nanapa-kevitra ny lehilahy anankiray antsoina hoe Zakaiosy. Izay mihitsy ilay anarana, Zakaiosy. Fantatra tsara ilay tantara. Tonga dia nihazakazaka ny lehilahy ka nihanika teo ambonin'ny aviavy mba hijery an' Jesosy. Izay no antondihany teo ambonin'ity hazo ity, hijery an' Jesosy. Misy anton-javatra anankiroa mahatonga an'ity lehilahy ity tsy maintsy nihanika aviavy. Inona no antony? Antony voalohany aloha, antony ara-batana, fo kely izy. Raha ohatra izy ka hijery an' Jesosy eo anatrehan'ireo vahoaka marobe ireo, dia tsy hahita an' Jesosy mihitsy izy. Ny faharoa dia ny olona manodidina azy. Satria izao, ireo olona manodidina azy ireo dia feno fahakalana azy. Satria nahoana izy no nankalaina? Voalohany indrindra aloha, ny toerana ambony izay nananany. Matetika ny olona manana toerana ambony no halan'ny olona. Antony faharoa, satria izy mpanan-karena. Dia rehefa miresaka ny amin'ny harena ny olona, dia reto ihany koa no mety ho antony mahatonga ny olona hankahala mpanan-karena. Voalohany eritreretiny hoe tamin'ny fomba tsy dia mazava loatra nazahoany an'izany harena izany. Faharoa, fialonana fotsiny izao fialonana fotsiny izao. Kanefa azontsika sary an-tsaina ve lehilahy anankiray fohy kely mihazakazaka tonga dia nihanika azo, aingana dia aingana. Dia niafina tao ambadiky ny ravina aviavy mba tsy ho hitan'ny olona izy tamin'izay fotoana izay, satria ireo olona ireo vonona ny hanometsiny azy eo amin'ny fiainany. Tao anatin'izany toe-javatra izany anefa, rehefa nandalo teo amin'ilay hazo mihitsy Jesosy dia nitraka, niandrandra. Dia nahita ny Zakaiosy. Dia hoy Jesosy hoe, ry Zakaiosy, midina vaingana, hiatrano aminao anio. Eritreretinareo izany toe-javatra izany, eritreretinao izany toe-javatra izany, hoe lehilahy fohy kely asaina midina avy any ambony hazo. Raha ny toe-javatra misy dia ohatran'ny hoe mahatsikaiky ihany. Raha ohatra ka izay zavatra resahana izay, hoe olona fohy kely, olona zeny asaina midina avy any ambony hazo. No baikona tamin'io fotoana io hoe midina faingana ianao. Ary tsy hoe olona fohy kely ihany, fa olona fantatra eo amin'ny tanàna no asaina midina. Raha ohatra ka izany no toe-java-misy dia miome ny olona raha ohatra ka izay no zavatra mitranga. Saingy izao Jesosy tsy mba namasoka azy.
Fa tamin'ny fanajana fatratra no nitenenan'i Jesosy hoe midina faingana amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe azo sary an-tsaina zany le zava-misy sa tsy azonao sary an-tsaina le izy na dia tsisy sary anehoantsika an'izany hoe iny Zakaiosy nidina avy any ambony hazo zany aza. Ho anao koa eo amin'ny fiainanao mety misy toe-javatra toa maniry anao hianika azo. Indray manana hevitra hafahafa zany mianika azo zany fa tsy ilay hevitra mianika azo anankiray akory zany. Fa mba hoe ioaranao amin'ny toe-javatra dia lasa ianao zany nianika ambony hazo satria maro ny sakana eo amin'ny fiainanao amin'ny tsy ahitanao an' Jesosy. Eritreretinao ho vahaolana zany. Nianika teo amin'ilay sampana voalohany ianao toa ohatrany tsy azo antoka fa tonga dia boboka ilay izy dia tapaka dia nianjera ianao. Fa mety nianika ambonimbony kokoa ianao mba hahafahanao mahita ny toe-javatra misy. Tsy mahavahaolana zany rehetrarehetra zany. I Zakaiosy raha nianika teny ambony hazo dia tia hitan' Jesosy. Saingy nifanena ny masony zareo. Ary io maso io tsy natao hijerena fotsiny fa natao hifampiresahana. Ngamba ianao efa mba mifampiresaka tamin'ny maso fa ny fijerin'i Jesosy an'i Zakaiosy dia efa nilaza zavatra betsaka. Ary rehefa nilaza Jesosy hoe hiatrano ao aminao dia tsy nanana fandavana velively lehilahy fa tonga dia avy hatrano dia niazakazaka indray nidina. Alao sary an-tsaina indray ary hoe ho tonga Jesosy niazakazaka Zakaiosy dia tonga dia nakeny ambony hazo. Avy eo indray izy niazakazaka nidina dia nakany an-trano. Ary ny lalana tena hoe faran'izay akaiky no nalehan'i Zakaiosy tamin'io fotoana io. Toy ny fanontaniany maro hoe misy zavatra mamaika angaha. Rehefa iny ianao miazakazaka makany an-trano na miazakazaka makany amin'ny toeram-piasana any amin'ny birao, misy antony izay. Fa ny an'i Zakaiosy no ny teniny nambaran'i Jesosy Kristy dia lasa izy nakany an-trano maika indray an'i Jesosy Kristy. Dia ny toe-javatra nisy lasa tokoa Jesosy ny an-trano tao amin'ny Zakaiosy. Nomonmonina reny olona. Lasa nitrany any amin'ny mpanoty izy. Satria moa zany Zakaiosy zany dia fantatritsika fa mpamory hetra. Ary ny mpamory hetra teo anatrehan'ny Jiosy dia tena hoe fahavalo nandraisana azy. Fahavalo satria heverina hoe miara-miasa amin'ny fahavalony zanak'Andriamanitra. Mpamory hetra zany dia fetsifetsy maka tombony araka ny fiheverany maro azy. Rehefa tonga tao amin'ny tranony anefa Jesosy dia izao ny fanambarana nomeny Zakaiosy hoe indro tompoko ny antsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary fanampiny teny dia hoe raha nisy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany. Mahalasa saina le izy. Zakaiosy ilay lehilahy ratsy ny fieritreretan'ny olona azy no manana an'izany fanambarana izany. Zao aloha ny fanekeny Zakaiosy androsoan'i Jesosy ao an-tokantranony dia efa manambara sahady fa manana finoana izy. Izany no antsoina hoe finoana. Ny finoana zany dia fanekena ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary fanampin'izay hoe fanehoana finoana lehibe nananan'ity lehilahy ity dia nilazany hoe ny antsasaky ny fananako omeko ny malahelo ary nisy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny. Izany no tena antsoina hoe fibebahana ary fanehoana finoana. Saingy mbola mitohy ihany ny fimonomononana, indrindra fa teo amin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Ireo moa zany dia nanana fahakalana an'i Jesosy mazava ho azy. Zareo mimonomonina nataon'i Jesosy kosa zavatra hafa. Satria ny hevitry ny anarana hoe Zakaiosy ange dia azo avy tamin'ny teny Hebreo manao hoe
Zakai zany hoe madio ny heviny. Ny olona kosa tsy ry ivelany amin'ny fimonomonona dia milaza hoe maloto maloto maloto. Misy toe-javatra tahaka an'izany matetika amin'ny fiainana. Rehefa mahita mpanota ny olona dia izao no zavatra misy. Misy karazan'olona te hametraka ny olona foana amin'ny toerana misy ny toeran'ny mampanota azy iny. Ohatra hoe mpangalatra izy dia hoy foana ny olona hoe iny ilay mpangalatra. Anarana apetraka mandrakariva amin'ilay izy. Ary ny an'ny Zakaiosy ny mpamaro toetra ratsy rehetra rehetra dia napetraka tamin'ny Zakaiosy. Inona daholo zany? Manambaka, mpametsifetsy, ratsy, mpisoloky, inona ihany koa, vavalon'Andriamanitra, indrindra ilay teny hoe mpanota. Indray zany misy apetraky ny olona hoe eo ny toeran'ny olona io. Fa misy kosa karazan'olona manao hoe aleo ampina izy mba hiala amin'izany fahotana izany. Ny zavatra tsapa eto aloha ary maresy lahatra, Jesosy dia manova fiainana. Rehefa mihaona amin'ny Jesosy ny olona dia miova amin'ny fiainany. Raha olona mahalaina, olona tsy te handray an'i Jesosy tsy afaka hiova velively ny fiainany. Toy ny fanambarana nomen'i Jesosy hoe anio no tonga ato amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy koa dia taranaka Abrahama. Ny ilazana azy hoe taranaka Abrahama dia izao, i Abrahama ray ny mpino. Ny olona mpino dia voalaza fa taranaka Abrahama. Ny olona mpino dia nandray ny teny tamin'ny kitsipo, dia zany fandraisan'ny teny izany mahatonga azy hanana finoana mandrakariva. Dia ny fanampan'izay rehetra rehetra izay hoe ny olona miresaka hoe lehilahy tsinotsinona io, lehilahy tsisy fotony. Fa ny fomba fijerin'i Jesosy tsy mba izay. Ary eo indrindra no mahatonga ny fahaverizan-kevitry ny olona. Indraindray ny olona rehefa mihevitra ny tenany hoe mpivavaka dia manamarina ny tenany eo anatrehan'ny mpanota. Dia manintsiny ny mpanota. Jesosy kosa nefa dia nilaza hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izay no ahatongavan'ny zanak'olona. Hitady sy hamonjy ny very. Koa matoa isika mamonjy ny toeram-pivavahana, matoa isika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy sy vehivavy very mila famonjena. Ary izay no nahatongavan'ny zanak'olona teto. Tsy tonga hiantso ny olon-marina Kristy fa ny mpanota mba hibebaka. Dia afaka manova ny fiainany tsirairay koa Jesosy Kristy. Ary eo indrindra no hanentanana antsika hoe katsahantsika amin'ny fontsika fatratra ve ny hiaona amin'i Jesosy Kristy. Azontsika tanterahana izany amin'ny famakiantsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra amin'ny fanonoanantsika vavaka, satria izany ny mariky ny fifandraisana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, dia hitrano aminao mandrakariva Jesosy. Inona ny fanapahan-kevitra raisinao? Fa raha mampiatrano azy ianao dia tahaka ny Zakaiosy. Tononona koa ianao hoe taranaka Abrahama, ary tonga ao ny tokantranonao ny famonjena. Fanampin'izay rehetra rehetra izay dia taddio fa Jesosy Kristy dia tonga hamonjy ny very. Andriamanitra ny hanampy anao amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisinao. Andeha isika hiaraka hivavaka. Rainay izy any an-danitro, tsapanay mafy tiavana anao, ary tsy miala ao anatin'ny heritreritray ny fahalehibiazan'ny voninahitrao
ny fahamarinanao, ny fahamasinanao, ary miaiky volana izahay fa tsara indrindra ianao. Tompo, ny rahanao Jesosy Kristy mba hitady sy hamonjy ny very isan'izany izahay. Koa misaotra indrindra Tompo, fantatray fa tena mamindra fo sy miantra ianao ary manan-karena amin'ny fahasoavana, tsy mamihana ho an'ny tenanao irery izany ianao, fa manolotra ho anay kosa izany fahasoavana izany. Na dia tsy mendrika azy izahay, Tompo Andriamanitro, mingavy ianao izahay, afatory amin'ny tady mahazaka ny fitiavanao izahay, mba tsy handaonao intsony, ary ifanampin'izay rehetrarehetra izay, lehilahy sy vehivavy hitombo amin'ny finoana, ary ny tongotray dia mahatra amin'ilay vatolampy ty Jesosy Kristy, ka tsisy ahozongozona izany finoana nananay izany. Tompo malalo, meno ny vavaka izay asandratray, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anao anay izany. Amen.